Fahandroso tamin'ny fambolekazo teny Anjeva kosa ny fianakaviamben'ny orinasa Media Consulting tsy mijany amin'izay fambolekazo izay ihany moa ny hetsika fa dia isy ny fanaraha-maso an'ireto hazo ireto aorianan'izao fotoam-pambolena izao toy izao ny tadipovao. Amanarivo ny ireo zanakazo antsoina hoe Ether novoleny fianakaviamben'ny Media Consulting teny Anjeva androany. Manana ny mampiavaka azy ny Ether. Io hazo io zany marorika izy sady valety angam-pandeha miakina an'le amin'le rano iainany any zany le heritony izy zany efa mba hitany amin'ny 50 any arakarany zany le tamin'ny petrahany. Marihana fa efa fanaon'ny orinasa Media Consulting ny hetsika fambolekazo toy izao adidy izay tanterahana amin'ny maha olom-pirenena. Tonga eto moa zany zay ny ataoko hoe ny fianakaviamben'ny orinasa Media Consulting manao ny adidy maha olom-pirenena. Mamboly hazo aty amin'ity faritra Anjeva aty ary tsy hoe nisy ny baiky ny filoham-pirenena manao hoe samy mamboly hazo tsika hikolona ny tontolo iainana fa iverina hoe fa adidy ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy satria raha tsika malala fa efa tena mikorontana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ary izany mahatonga ireny izao voajanahary be dia be tsy eto Madagasikara fe eran'izao tontolo izao ka ohatran'ny mahatsiaro manana didy izay ndraikitra zahay ato amin'ny Media Consulting fianakaviamben'ny Media Consulting miaraka amin'ireo ankohonana moa dia ny fampitoana androany ty amin'ity asabotsy ty andehana tanteraka an'izany didy masina zany ka ny fanindrinay dia mba ohatran'ny tahak'izay ihany koa ny ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy ny orinasa entanina mba handray anjara sy handray andraikitra amin'izany ataoko hoe fikoloana ny tontolo iainana zany. Isy hatrany ny fanaraha-maso ataon'izy ireo aorian'ny fambolekazo izao. Raha ny toromarika ny teknisiany dia tokony manao aro hafa na pare-feu iarana amin'ny doro tanety.